Ny Zemabio dia orinasa manao zezika naturel ary ny toerana hitrandrahana dia amin'izao vanim-potoana izao aloha dia any amin'ilay commune atao hoe Tsiansy Fokotany Andoharano. Any zany any misy ny groty anaovana ny exploitation na hoe fitrandrahana an'ilay taina-ramanavy izay ataon'ny société Zemabio, zezika malagasy biolojika, izay zezika naturaly. Ka ny fisitrahana dia aty amin'ny fitrandrahana dia efa misitraka sady koa ny mponina ny toerana satria mampiasa olona hatrany amin'ny 50% ny orinasa rehefa manodina an'ilay sy manao an'ilay fitrandrahana zezika. Ny orinasa Zemabio dia nahazo famatsim-bola tamin'ny tetikasan'ny filoham-pirenena amin'ilay hoe fiariana. Ary nahafinaritra ny fikarakarana ny antotan-taratasy rehetrarehetra, tsy mijanona amin'izay fanamorana ny antotan-taratasy izay ny tombontsoa azo tamin'ny fiara-miasa tamin'ny fiariana, fa hatrany amin'ilay zana-bola izay amin'ny tady ambany dia ambany tokoa, ka tena misy ahafahantsika mpandraharaha mamerina tsara ny renivola miaraka amin'ilay zana-bola. Zany hoe raha atao amin'ny teny baiko zany hoe les taux d'intérêt tena compétitif be, ambany be ny azy raha mihoatra amin'ireo famatsim-bola mahazatra antsika ka manentana antsika satria hoentina ampandrosoana ny firenena ny famatsim-bola ho azontsika ao amin'ny fiariana mba tena hisy fiatraikany any amin'ny vahoaka sy aty amin'ny économique eto Madagasikara le asa ho ataontsika ary ny tombony zany efa voalazako teo zany be dia be ny tombony azontsika amin'ny izay famatsim-bola izay vatsian'ny fiariana zay. Dia misaotra ary makasitraka indrindra ny fitondram-panjakana ny amin'ny nisian'ilay tetikasa ilay fiariana io. Makasitraka indrindra tompo.